Faly miarahaba antsika rehetrarehavana tratra ity alarobia fahatelo ny volana jona ity indray. Manonona ny fifaliana ny fanamasina ao anatintsika tsirairay avy ry havako avokatra betsaka amin'ny fiainantsika ny asan'ny fanamasina ny oabolana toko fahatelo ry havako. Oabolana toko fahatelo andininy fafito amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo no mofinainantsika nio. Oabolana toko fahatelo andininy fafito amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Anaran'i Jesosy. Aza mamina ny soa amin'ny izay tokony omena azy raha azo ny tananao atao ihany. Aza manao amin'ny namanao hoe mandehana ka avy indray fa raha ampitso no omeko kanefa manana ihany ianao. Aza mamorona sain-dratsy ho enti mamely ny namanao saingy mitoetra mahatoky eo aminao izy. Aza miady manolona foana raha mbola tsy nanisy ratsy anao izy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. No ity volana ity tsy ahivina fa ny fihavanana amin'ny tompo no resahana ry havako. Mihavana amin'Andriamanitra, mihavana amin'ny tompo. Ity oabolana toko fahatelo ity dia miresaka manokana momba ny fitiavanamana. Ny fitiavanamana. Amin'ny Baiboly ry havako malala dia ny namana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Mandrakariva amin'ny Baiboly na amin'ny Saotra Masina dia ny namana tsara dia tsy tonga ho azy akory fa isan'ny fanomezana avy amin'Andriamanitra. Mampatsiaro oabolana Albania anankiray. Hoy ilay oabolana Albania zay hoe raha ohatra ny olona ka very vola ozy dia tsy very ninninina izy. Fa rehefa very namana tena tia azy izy dia very ny atsasaky ny fananany. Ary raha toa ka very fanantenana izy dia izay izy ny veriny rehetra. Everiko fa tsy dia izy ihany akory no manana zany fomba fisaina zany rehefa malala fa ny fiarahamonina malagasy koa dia tena resy lahatra fa ny sakaiza tsara, namana dia harena. Ny Baiboly dia mihoatra lavitra noho izany manao hoe ny namana dia tena fanomezana avy amin'Andriamanitra. Dia eto rehefa malala dia mampianatra antsika ny fitiavanamana ny boky oabolana. Betsaka ny modely azontsika lahitahaka ao amin'ny Saotra Masina, fifankatiavan'ny Davida sy Jonathan na mpinamany ireny ry havako malala. Betsaka fifankatiavan'ny Paoly sy Silas na Barnabas sy Paoly dia rendreny dia endriky ny fitiavanamana. Betsaka ny Saotra Masina fa atsika mianatra momba fitiavanamana. Fa eto amin'ny teny ity kosa dia ndehantsika akatoetra vitsivitsy endrika isehon'ny fitiavanamana. Dia ilay boky oabolana raha miteny izany izy manao hoe tia namana ianao dia izao. Aza mamina amin'ny soa amin'ny namanao. Ary aza manao amin'ny namanao hoe mandehana ka avy indray fa raha ampitso no omeko. Na koa aza mamorona sain-dratsy amin'ny namanao na aza miady amin'ny namanao fahatany. Nisy mahatsaratsarona nisy mpamorikira anankiray Jamaïque antsoiny hoe Bob Marley, fantatsika Bob Marley. Dia Bob Marley dia manana fomba fiteny mahazatra izay. Bob Marley moa lehibe tany amin'ny ataontsika hoe faritra sarotra fanelasiana tamina karazan'olona maro samihafa. Fa misy fomba fiteniny izay manao hoe ny namana dia ny namana sakaizadiana zany dia tahaka ny kintanao izy. Tahaka ny kintana ka izao izy rehefa tena ao anatin'ny ataontsika hoe fotoana maloka na maizina zay vao tena hitanao ny fahazavan'ny kintana. Zay vao hitanao zany ny namana. Tiany tenena dia ny hoe ny tena hitanao ny tena namana. Ary mazava tsy izy ihany ny tena andrany fa na Saotra Masina ary. Ny tena hitanao ny tema namana sy mampamiratra ny tena namana dia ao anatin'ny vanim-potoana maroka amin'ny fiainana. Ao anatin'ny vanim-potoana sarotra amin'ny fiainana. Dia hoy ny boky oabolana eto manamafy zany, meloza zany ataoko hoe citation an'olombelona tsotra izany. Nanao hoe
raha tena tia namana ianao a de zao namana ndrasahanleto fa tsy mpangataka eny amborodalana kory na olona sendra hitanao eny an-dalana fa namana zany lay olona nekenao tianao ary nanaiko tianao le olona ifampizaranao manta sy ny masaka de izy manao hoe rehefa mba tonga eo aminao namanao de aza mampifila aza andengana izy misy any any aminao de aza mpifila filana izy manao hoe verena rapitso hoe amin'ny herinandro tray nefa misy azonao atao ihany rehefa ao anatin'ny fotoana sarotra ianao de tokony toky ho an'ny namanao ny fihavanana amin'Andriamanitra rehefa ko malala de midika fitiavanamana ary ny endrika iseho ny fitiavanamana de ianao mamonjy azy eo anatin'ny vanim-potoana sarotra tsy ao anatin'ny vanim-potoana famirapiratana raha ohatra ke ianao ka raha ohatra ke izy sikana raha nizaniza ny afaka malala eo amin'ny toerana ambony ao anatin'ny toerana fahafenona teo namana taony ny olona rehetra teo namana taony ary manonona mihitsy hoe namako iny fakafantatra ay tary zay ohatra zao fa rehefa anatin'ny vanim-potoana sarotra ny olona anankiray afaka malala antsiran'ny olona izy tsy fantatra la klasy fotsiny zay tany aloha be tany tsy fantatra fa ola namanay fotsiny fahitako azy rehefa resy ny olona anankiray de vitan'ny olona manao hoe tsy fantatro izy tsy fantatro akory izy petera zakina anao an'izany an' Jesosy naman' Jesosy izy fotsy mantsy an' Jesosy tsy fantatro izy tsy fantatro tsy Jesosy tsy fantatro izy zay fakam-panahy mety mahazo antsika zany dre avako malala fa tokony isoratsika an'Andriamanitra ny namana ary ny baiboly eto boky ny Obola de ampianatra manao hoe ianao de tahaky ny kitana manazava ianao de tahaky ny mpanompon'Andriamanitra idodododon'ny olona dodododon'ny namanao ary tsy mampifilafila azy amin'ny fotoana ilany toana fa ny fitiavanamana faharoa afaka malala de zao hoy izy manao hoe aza mamorotsa indratsy hoety mamely ny namanao io rehefa de matetika hita ny ampiasana hita amin'ny mpiara-miasa miara-misakafo izy ny etoandro ohatra ay le mpiara-miasa amin'io efa mikendry ny asany ay mpiara-miasa amin'ny efa mikendry promotion eo ambony mpiara-miasa izy miara-misakafo isan'andro izy ohatra na mitohita koa eny fiarahamonina eny an-dakilasy amin'ny ankizy mpiara-mianatra mitohita zany eny an-dakilasy amin'ny mpiara-mianatra mitonona ho namana kanefa ny ay eo ambadika ao rehefa misy tompontsoa de mivadika na mamely lay namana mihitsy tena mamely lay namana mihitsy azany tsy tre mandeha tsindro tena hitatsika amin'ny fiainana mihitsy zany hoe namana io le ambaran'ny tolo malagasy io sakaiza manody ary io le ambaran'ny Confucius hoe namana tsy misy ilana azy Confucius de le mandelana zava manao hoe misy karazana namana anankiroa de ny namana ratsy sy ny namana tsara na ny namana ilainao sy ny namana tsara sy ny namana tsisy ilana azy izy manao hoe ianao aza mba ny namana amin'ireny namana io teneniny io namana mamorotsain-dratsy naman'izay naman-dratsy ny olona anankiray izy raha ohatra ka tsy manam-pitiavana fa mihevitry ny amadika mihevitry mody atao hoe namana na koa namana tsy namana kanosa tsy afaka hitenenao sy anananatra anao de naman-dratsy aza namana amin'ny olona zay andokanao fotsiny ka hiteneo zay ataonao de mety daholo na koa namana be resaka faly amboraka ny tsy abaratelonao tsy namana zany Confucius fa ny namana ozy de zao mahitsy izy ary tsy vitany eo mahitsy fa azo lazaina koa hoe sarotiny azy aminao mety samy teny anao mety maharary anao fa sarotiny izy fa tianao ary namana tena ilainao izy de izao koa namana manam-pahalalana afaka manoro cultiver ny reo amin'ny teny frantsay zany ny namana tsara hevitry Confucius moa zany rehefa ko malala fa ny hevitry boky ny Obolona de zao ny tena namana de tsy mba mamandripandrika na fetsifetsy ataontsika hoe mamadika mamorosain-dratsy hamely ny namana tsy namana zany raha manao namana ianao de aza manao an'izany ary raha misy olona manao anao an'izany kanefa mitonona ho namanao de tsy namanao izy raha ohatra ka fantatrao fa mamorotsain-dratsy izy mitonona ho namanao izy nefa ny mamorotsain-dratsy any ambadika any hamelezana anao satria mahatoky azy ianao satria aboraka ao amin'ny zavatra rehetra fantatry ny fiainam-namana fiainanao tsy fantafantatra fiainana fantany fiainanao fantany mety na de zay verinao hoe manavizatra anao aza mboraka ao aminy nefa rehefa aveo avadiny
tatarainy ry entiny manimba ny fiainanao tsy namana zany zavako malala ho ainao aniny itiany namanao satria ny baiboly eto de mampianatra hoe zava-dehibe ny namana de ajao tiavo izy ary farany izy manao hoe aza miady fahatany amin'ny namana amin'olona moa io fa minamana raha teo koa ndraindray de mba mananamana ihany fa saingy mora tohina mora sosotra rehefa minamana amin'olona de tokony fantatrao fa tsy mananama tsisy olona mananamana anjely akory fa mananamana olona ianao ary io namanao io koa de tianao fa ndraindray izy mety misy fotoana koa manana olana ianao mety efa zatra biresaka aminy ianao mety efa mety zatra mandray telefonina ianao mety efa zatra mifanerasera aminy ianao ndraindray zatra miankina amina izy miaka miankina aminao mety misy fotoana vizany izy mety misy fotoana ataontsika hoe mizahatra mety manahira-tsaina azy amin'iny ianao de fa ataizy anao tsy teo akory za tsy mivanginao mety misy lavinjahatra maso samihafa raha avako malala mamora tohina atsika de hoe ny bokyna bolana hoe aza miady amin'olona foana raha mbola tsy nanisy ratsy ianao izy raha fantatrao fa mbola tsy nanisy ratsy ianao izy ary fomba fitenin'ny tolo malagasy zay nytolo malagasy manao hoe aza mba ratsy alohan'olona nytolo malagasy tolo malagasy za de manao hoe raha ho ratsy any de aza ratsy alohany ilay tsy hevitry ny baiboly zany fa hevitry ny fiarahamonina malagasy fotsiny raha ho ratsy any ianao aza ratsy alohany fa ao ka hoarinany ianao vo ratsy zany fa fomba fijery am-piarahamonina malagasy any zany fa eto ny baiboly de mampianatra mihitsy manao hoe aza miady aman'olona raha mbola tsy nanisy ratsy ianao izy raha mbola tsy mivadika taminao izy aza ivadiana raha mbola tsy nanisy ratsy ianao izy aza dilina ady loatra manana fandeferana manana fo mahatakatra afaka malala zany toetra fitiavanamana zany de hitanao tao am' Jesosy hitanao tao am' Jesosy tiany mandrakarivo Petera ny alanenina tamin'ny Jodasy izy fantany fanamadika azy Jodasy fa tsy nanala baraka ny Jodasy izy fa geo tsara filazany tsara hoy Jaona manao hoe tsy nanonona akory ny narany Jodasy izy fa izy manao hoe le Ianina lay eto akaiketo no amadika lay ohatr'izao tamin'ny Jaona ihany azy miteny azy hoe Ianina ohatr'izao no amadika zany rehefa koa malala mianara fitiavana am' Jesosy fitiavanamana mangataha am' Jesosy Jesosy ampianara menao namana be deabe any ampiasana menao namana any an-dakilasy menao namana any fiarahamonina ilaiko reny namako reny fa ampianaro mba ay ho ty namana ary ampianary koa ny namako mba ay ty mba ho tahaka an'ilay nyteneniny Bob Marley teo ny hoe namana de tahaka ny kitana mamiratra ka ao anatin'ny vanim-potoana sarotra amin'ny fiainanao de hitanao raha anatin'ny vanim-potoana ny fifaliana mazava ho azy de ilay tenenin'ny apôstôly Paoly hoe miara mifaly amin'izay mifaly ivavatsika riavana misaotra tompo fa mampianatra anay ny fiainana ny teninao misaotra fa manazava aminay nisy ohatra masina fa ny namana de fanomezana avy aminao ary nataonao hifameno aminay any amin'ny toeram-piasana any ampahery anay hifampizara aminay ny namana mampianatra anay nefa ianao ho mahatoky amin'ny namana mampianatra anay koa ianao hanana toetra endry amin'ny fifandraisana amin'ny namanay de hoe namana mahatoky zay ny ampiasana any ary arofo tompo mba hiambina tsara amin'ny fifandraisana amin'ireny namana ireny mba hitondra soa azy reny ny fisakaizana tsy naman-dratsy zahay fa namana tsara ary miarovanay koa tompo amin'ny naman-dratsy miarovanay koa amin'ireo namana zay tsy tena namana fa ampitoery zay ho namana mahatoky tahaka anao Jesosy zay fitiavana de tononona aminay Jesosy ny fiadanany fanahinao masina amen.